lehibe irantsika tafiditra ao anatin'izany hira fiampofana fidirana fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra fahafatesana ilay rofy zavatra rehetra zay manondevo natsorany bevoly dia no le foniny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany ary nafady ny fiadanana dia izay pe izay fiadanana izay notonona antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka isika. Alleluia. Sotranao zay tompo, sotranao zay tompo ray masina tsara sotranao Andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Sotra ny mbola hanomezanao fotoana tahaka izao afahanay tompo mandalina sy mamakafaka ny sitraponao mizara izay mahasoa fafatotsy ny tontolo teninao misoratra masina ianao ilay nidina ny seho amin'ny endrika maro isan-karazany ary amin'ny alalany teny any koa ianao dia niseho maneo an'izay endrikao zay maneo an'izay fitiavanao zay izay amoa ngeza be toetra ny ray tao an-danitra izay tomonina amin'ny anaranao Jesosy Kristy izao fotoana izao tomonina amin'ny fahatsarano sy ny fahevanao ny zavatra rehetra tomonina amin'ny fahalehibiazanao ny tontolon'ny fizarana rehetra rasoanao narotsaka teo amin'ny hazo fijaliana tomboka asiany zavatra rehetra niderany anaranao Andriamanitra raitsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Alleluia. Amen. Eny ary tompoko iresaka aloha hevitra anankiray isika anio zavatra ho resantsika anio dia mikasika ny mosavy ny vorika ny odi-ratsy ny tontolo mistika ny fampizoya ny fandray amin'izany izay no resantsika anio. Entiko amina témoignage anankiray ny ainako expérience fony mbola kely dia kely tamin'izany eo amin'ny ataoko hoe 10 taona teo eo fa ela dia ela ny fizaratsika. Misy faritra anankiray antsoina hoe Akady efajoro rehefa tonga eo Andorany fotsiny ianao miala amin'ny areany taxi be dia mandeha tongotra kely ohatrany hoe ho any
Amboanjo be. Dia ry aloha ery misy tsena amin'ny akavanana. Tamin'izany vanim-potoana izany. Dia misy hôtel Ravinala raha tsy diso aho, mba tsy faniova ny anarany. Dia eo akavanana eo amin'izay misy lalana mitsofoka toy ny hoany Bevalala ianao. Dia manaraka n'iny lalana iny dia any aloloha any dia somary mianatsimo atsinanana dia tonga amina vohitra anankiray antsoina hoe Akady Efajoro. Io Akady Efajoro io dia tena misy hady efajoro mihitsy. Zay no maha-Akady Efajoro an'Akady Efajoro. Dia ao anatin'izay hady efajoro izay misy fianakaviana anankiroa miara-monina. Dia miainga amin'izay miainga ao ny témoignage hitondrako anao. Izay vohitra Akady Efajoro izay dia tsy lavitra ny avy loha izy raha mandeha dia tongotra isika. Raha mandroso ihany kosa mianatsimo andrefana dia tonga hatrany Akady Vorobe, Mierdaza, mivoaka hatrany Ampahitrosy, mandalo ny commune Soavina, isainga Ambotronondry rehetra iny. Zay izy géographiquement. Fa inona moa ny zavatra niseho tao Akady Efajoro tao? Araka ny fanambarako teo dia misy tanàna fianakaviana anankiroa, izany hoe trano anankiroa ao anatin'ilay hady efajoro. Tena miendrika efajoro mihitsy ilay Akady Efajoro. Dia fantatsika tsara any ambanivohitra ny fiarahamonina mahafinaritra. Misy ny firaisan-kina, misy ny fifampitsinjovana, ny sincérité sy ny ohatran'izany. Fa tsy lao zany ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy izay iasan'ny fanaratsy ihany koa. Fantatsika ihany koa fa any ambanivohitra any dia somary lavitra-drindrina. Izay hoe lavitra-drindrina izay dia midika ihany koa hoe lavitra toeram-pivoriana. Toeram-pivoriana inona no tiako tenenina eto? Ny tiako ambara eto dia toeram-piangonana, fiangonana. Tsy eparine tamin'izany Akady Efajoro. Zany hoe raha andeha hiangona zany ianao miala amin'ny vohitra antsoina hoe Akady Efajoro dia somary mandeha tongotra sasakady ny adiny iray dia izay vao afaka mahavonjy toerana ahafahana mikolo ny ara-panahy ho an'ireo rehetra izay tsy maintsy miditra ao anaty système religieux fiangonana, ohatra hoe katolika na protestant na Jesosy mamonjy na hafa ankoatra mialatsiny amin'izay fanomana anarana izay. Fa tsy afaka mahaleo tena amin'ny fanontonan'Andriamanitra manangana l'église de maison en soi zany ho an'ny tena manokana, ho an'ny ankonana manokana ao amin'ny vohitra anankiray ohatra hoe Akady Efajoro. Dia nisy ankonana iray tsy hotononiko ny anarany avana akaiky olo-fantatra mahafinaritra tokoa ny fiarahana tamin'izany. Folo taona ny tena tamin'izany. Nisy tovolahy anankiray izay nidrijarija tokoa, nananana izy azy, natanjaka ara-batana, fisainana sy fieritreretana, ary tafita teny Ankatso, nianatra teny. Ary raha ohatra hoe alaina ny kisary hoe any ambanivohitra lalina be Akady Efajoro ohatra, tsy lavitra n'Akadin-drahao, dia misy tovolahy anankiray mahomby lafy ny ara-batana, mahomby lafy ny fianarana, mahomby ihany koa eo amin'ny fiarahamonina satria ilay lehilahy dia isan'ny tony antsoina hoe chef quartier mobile ilay tony. Zany hoe amin'ny ankapobeny izany dia tena azo ambara fa tao anaty prospérité ny ankonana. Ilo lahy io fa dia natsangana ramatoa anankiray izay tsy niteraka. Tsy niteraka ity ramatoa ity satria nisy antécédent izay somary mavesabesatra ihany
ary reto dia efa mampilitra sadiny loha hevitritsika vorika mosavy odoratsy asan'ny nofo lay ambarany ny Galatiana toko fatiny ohatrany ahoana zay fisehoan'izay asan'ny fanaratsy niatra tamin'ity reny mpianakaviana anankiray ity ka nahatonga azy tsy afaka hisitraka hanananaka fa tsy maintsy manangana zanaka ary tsy maintsy miroso tamin'izay dia izao ilay tantara ny fitaizana taloha dia fantatsika tsara fa mahery vaika ary raha misy zavatra tsy mety mampibolila indrindra mety hiteraka henatra sy fahafahambaraka ho an'ny ankohonana dia misy fandraisana ndraikitra mavesatra be ataony ray mpianakaviana amin'izany dia ity reny mpianakaviana nanangananaka izay nisiny fahombiazana tanteraka teo anivon'ny fiarahamonina tao ambanivohitra izany antsoina hoe akady efajoro ity dia nisy nitsinety tamin'ny jeunesse tao anatin'ny atanyrano tamin'ny adolescente azy dia ny zavatra nisy riavana dia victime ny fitaizana izay atao hoe raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mety isy poursuite judiciaire enjana be ary misy décret didy fanameloana mifanaraka amin'izay tsy maintsy zakainy la rem-pianakaviana nampiatra izany tamin'la reny mpianakaviana victime eto dia rehefa nanao tsinety ary ty rem-pianakaviana ity nanangananaka nyity tovolana omby teo amin'ny sehatra rehetra ity tao amin'ny ambanivohitra anankiray antsoina hoe akady efajoro dia rehefa nanao tsinety tao anatin'ny age maha-adolescente azy ilay tovovavy tsoditaeko zay dia nalainy ny rainy izy nokapohany noratrany notaritaritina tamin'ny tady nentina mitety amin'ilay tanàna kely ambanivohitra manodidina ny humilieny attention fa efa mosavy zany efa vorika izany nisy esprit tonga atao amin'ilay ray mpianakaviana ary nanapatra tamin'ny kely mampanahelo zany dia vokatr'izay dia voakasika ny taovam-piterahan'ilay vehivavy nisy fikorontanana tany anatin'ny tany dia tsy afaka nahazo zaza izy fa niroso tamin'ny fananganananaka dia tsy izay zany fa ity tovolahy nitondrotsika teo aloha ity hoe naomby tamin'ny fianarana tiany akajo naomby tonga chef quartier mobile tonga mamioditra teo anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra indray andro ary rehefa nanasa lamba ny reny-mpianakaviana dia isany nosasany tao anatin'izany io niatina akanjo silipon'ity lehilahy tsy tononoko any anarana avanakaiky ny ataoko témoignage aminao eto ary mahafantatra tsara izy ary fantatro ihany koa ary ho tsara ny tantara dia any ambanivohitra moa ao anatin'ny fatokisana tanteraka ny sincérité sy ny ohatran'izany dia nahany lamba niaraka tamin'ny slip sy ny ohatran'izany dia ny zavatra nisy riavana nisy révélation diseho tahaka izao nanomboka tsy salama ny lehilahy manomboka mizihatra ny kibony ary miamafy misihitra miena daholo ny tarehany fotsiatsatra ny tongony ny nofony zany eo amin'ny 1m80 eo zany lehilahy zany 1m80 mahery matanjaka tena matanjaka fa miena daholo ny ozatra rehetrarehetra fa makeo amin'ny kibony daholo ny fitombony ary lasa ny amafy kibony nanomboka namonjy dokotera nataony ponction nataony zavatra rehetra tsy misy fiovana fa mainka amin'ny enjana mitombo foana nitodika tany amin'ny tontolon'ny fitsaboana gasy
voasarika tany amin'ny tontolon'ny mistika, voasarika tany amin'ny resaka mpampahita rehetra ireo manao azy ho tsindrin-javatra. Eto dia maka teny ny soratra masina anankiray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Levitikosy 7:20, andiny ny faha 1:30 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao atsarana, aloto anareo aminy izao amin'ny Jehovah Andriamanitra reo. Zay ny fanambaran'ny Levitikosy. Tery ambony dia nanambara teo hoe akady efajoro dia lavitra andrina. Akady efajoro dia mila mandeha tongotra adiny ray sasany eo. Zay vao afaka misitraka fahafantarana teny soratra masina any am-piangonana sy ny ohatran'izany. Misy mpanompon'Andriamanitra mba mivavaka ho anao, mitsotra anao, afaka fampizarano zay mavesatra ihany koa sy mitahaka an'izany, à condition hoe mipetraka tsara amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Satria raha malala koa amin'izao vanim-potoana izao fa betsaka ny fiangonana izay tsy ao anatin'izay contexte sy critère izay. Dia rehefa mitodika tamina mpampahita, mpilalao ody ratsy, kirakira ny asan'ny nofo, mandalina ny tontolo mistika, ny spiritisme, miresaka amin'ny maty sy ny sisa rehetra. Maninona no miteny hoe miresaka amin'ny maty? Satria za zao any témoin an'izany. Misy fotoana mitety ny tendrombohitra 12, miantso mpampahita isan-karazany, mpitsabo sy ny sisa rehetra, gasy daholo io. Dia nisy révélation tahaka an'izao tonony ny mpampahita anankiray hoe misy fotoana ianareo nanalamba teo an-tokotany, dia tamin'ny alalan'ny silipo nahahanareo teo an-tokotany, iny no nalainy mpiray vodi-rindrina, mpiaramonina, ary tamin'ny alalan'iny no nalefany ny vorika mosavy ny ody ratsy zavatra tahaka izany. Mety sino anantsika, mety avy hatrano koa dia mino. Tsy dia any loatra ilay question, tsy dia any loatra ilay sujet tiako ampitaina amintsika, fa ny tontolo ny sitrapon'Andriamanitra foana izay no izahantsika apetraka ao anatin'ny fifampizarana tahaka itony. Amen. Dia rehefa mitety mpampahita, mamonjy mpampahita anankiray, tsy mahomby iny dia mifindra amin'ny mpampahita anankiray, tsy mahomby iny dia mifindra amin'ny mpampahita anankiray, mifindra amina mpitaiza anankiray, mitety isan-karazany mihitsy. Akady vorobesiny manodidina rehetra iny, andoharany fotsy, hatrany Ambomanga, ary mandeha tongotra lavitra mihitsy. Na ihany koa matory 3 andro, 4 andro, herinandro amina toerana anankiray, miala akady vorobe, satria tena efa tereniny aretina sy mangetaeta fatratra iteo sitrana. Hatreo dia tena verevitra tanteraka ny ankohonana, verevitra tanteraka ny fianakaviana. Tena tamin'izany mbola tsy matapakahatra, satria zaza ary ny famponan'Andriamanitra tamin'izany dia tao anatin'ny sampana. Tsy maninona tononoko ny anarany, fanilo sy fahazavana tao manavitsofonoana. Tamin'izany vanim-potoana izany mbola kely ny tena, fa rehefa vakansa, na vakansa toy na grande vakansa, dia mandeha foana amin'ny oreny be io mamonjy vakansa, satria izany toerana izany dia tena mahafinaritra tokoa. Tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana ny sahany tena, fa izany toerana izany dia misy voankazo mamoy-indroa ao anatin'ny taona, ny paiso isan-karazany, ny fon'omby, ny paiso ny manga, ny paiso isan-karazany, ny paiso noely, ny ndroatra, izay voankazo tadiavinao hitanao ao anatin'ilay hady efajoro. Ary misy mihitsy olona avy any ivelany tonga mitrandraka hisitraka an'izany fotsiny, mangalatra sy ny ohatran'izany. Frère, sœur, raha namaky an'ilay Levitikosy teo, toko 7:20, andininy 1:30.
dia mazava tsara ny soratra masina aza mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao atsarany aloto anareo aminy. Izao ny Jehovahandriamanitra reo. Nofidiko manokana ity sujet ity ifampizarako amintsika satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena mianaka be mihitsy ny asan'ny nofo. Galatiana toko 5 fakitsika vetivety zay. Galatiana toko 5 7:10. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajagana, fahalitoana, fijery-fijejona, fampontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokona. Fampontsampy, fanaovana ody ratsy. Mahazo vana be zany ry arana eo amin'ny firenena malagasy. Ody ratsy, fampontsampy, mahazo vana be zany. Ary na dia amin'izao vanim-potoana iainantsika zao izay antsoina hoe vanim-potoana ny mondialisation fa mirapirata ny tontolon'ny ainao manjery, dia matanjaka be izany esprit ody ratsy, vorika, fampontsampy zany. Ary miseho amin'ny endriny isan-karazany. Miseho amin'ny endriny isan-karazany. Mampalahelo fa plus hoe efa akaiky ny fotoana hiavian'i Jesosy Kristy ny amin'ny raony lanitra, plus hoe efa ho tonga ny fotoana famarina ny contexte izay voalaza ny amin'ny Matthieu hoe tsy maintsy ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ity vao ho tonga ny farany. Dia ao anatin'izay contexte izay mihitsy anefa dia mihetsika miroborobo fatratra ihany koa ny asan'ny nofo, ny fampontsampy, ny filalaovana ody ratsy. Dia verenako ilay témoignage teo tao Akady Efajoro rehefa viza mitetitety papahita izay voarara ny boky ny Levitikosy toko 5:20, ny Isaia toko 9 7:7 ihany koa. Manamafy an'izay vakitsika vetivety zay. Isaia toko 9 7:7 vakitsika mianaran'i Jesosy Kristy. Araha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy mpanao sikidy, izay mitsiatsiaka sy miboeriboerika, moa tsy Andriamanitra va ny tokony ilan'ny olona saina, fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy. Tao anatin'izay fandehanana avisy havanana tadiavana vaolana tamina papahita mpiresaka amin'ny maty sy ny sisa rehetra mpilalao ody ratsy, mpanompo sampy zay ny ankonana tao Akady Efajoro. Dia isan'izany tanareo andorany fotsy eo amin'ny arehan'ny taxi be eo misy lalana miakatra izay somary mianavaratra tsy nanana. Dia ao ambonimbony ao misy mpapandro tamin'izany vanim-potoana zany 10 taona tadidiko tsara mihitsy, mitondra n'ilay lehilahy amin'ny sarety, kibo mijihatra, mijaly efa tsy afaka mandeha intsony. Mampanahelo zany manaitaina eny an-dalana sy ny sisa rehetra ary ny sarety fantatsika tsara hoe tsy misy an'izany hoe confort tahaka ny hoe mitaingina tôbila farafaratsiny, tsy tenenako hoe jet privé, nefa ny tena dia marary ao anatin'ny fanaitainana. Dia ao ambony ao misy mpapandro. Dia io mpapandro io ry havana mahagaga fa tena mpiandry. Mialatsiny midevoile an'izany zavatra izany. Tsy fantatro na mbola miexiste izy io efa taona maro lasa izay na efa tsy miexiste intsony. Dia tena mihirahira an'Andriamanitra, manao saron-dohana mpiandrina eny, mamaky soratra masina, baiboly sy ny sisa rehetra. Fa izao izay fampandrona izay dia mifangaro resaka spiritisme.
satria dia ao anatin'izay dia misy ihany koa ny firesahana amin'ireo mpanjaka izay fanotomandry tahaka andry Rasoerina, Radama, Ndranampomerina, ny mpanjaka rehetra ny fandimby ny Ranavalona, dia ny esprit rehetra ny animeany ireny mpanjaka irena araka ny lokony avy, ny couleur-ny avy, ny toetrany avy, dia ninony izy ireo tamin'izany vanim-potoana izany fa misy hery ambadika, misy hery mampiainy esprit mianime araka izay toetran'izay dia afaka mitondra vokatra. Izay ny finoana izy ireo manapotika karazana mosavy sy vorika sy karazana asa ratsy ateraky ny fanompontsampy isan-karazana. Atreo dia afaka manambara isika fa enjana ny fiasan'ny devoly, enjana dia enjana ny fanamboleny Satana, fampahoriany Satana, satria nampidiriny tamin'ny zavatra tsy afaka saina seritreretina, ary arak'ilay révélation nambaran'ilay mpampahita dia hoe tamin'ny alalana Siliponia izay no misin'ilay mosavy sy vorika. Mety ho marina ho iaho izay, mety tsy ho marina. Raha manokana zao raha ohatra hoe zavatra tsy miditra amin'ny vavako, poizina zany resahako eto, ohatra hoe tangena na lelana tarondro na tsy fantako, tsy haiko, je ne sais pas, aspirine na fangaron'ny coca dia ino sotroina dia midina amin'ny vatako, na ohatra hoe eau de javel mihitsy, dia possible mino an'izay afaka miteraka vokadratsy ao amin'ny vatako zany, fikorontanany mitovy ary miteraka aretina ho any. Fa raha zavatra tsy misy fifampikasoana amin'ny vatako ohatra tsy mino ihany zany, tsy fantatro, tsy haiko mety possible zay. Fa raha amin'izay le teny hoe mety ho possible zay, nandeha atao hoe possible mihitsy, dia inona ny zavatra azo ambara ary? Ny zavatra azo ambara par rapport amin'izay témoignage izay dia na dia ankohonana tsotra sy mahafinaritra ary isika manana ny maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina, manana ny mari-pahaizana ihany koa mianatra ny akatso, ny diplômé sy ny ohatran'izany, manana ny toerantsika eo amin'ny rang social, manam-pahefana, chef quartier mobile izy, sy ny sisa rehetra izay mety ho endrika izany eo anivon'ny fiarahamonina isitsika, dia izao no tadidio, izao no tsarovy sœur sy frère, rahalasy ranabavy, mianjaanja isika eto anivon'ity fiarahamonina ity rehefa tsy manana an Jesosy Kristy, exposé, ary zay ny tranganisy tao akady efajoro, exposé lay ankohonana, nianjaanja teo anivon'ny Satana lay ankohonana, nianjaanja teo anivon'ny devoly ny ankohonana, nianjaanja teo amin'ny fampiandanina sy ny fifampialonana ilay fiangonana, nianjaanja teo amin'ny resaka jalousie, fifankalana sy ny ohatran'izany lay ankohonana, ka natonga ny tokantrano sasany kendry ary mihita-tsaina misambotra ny tontolo mosavy vorika fanompontsampy ahafahany mikendry an'ilay ankohonana anankiray tao akady efajoro ka natonga ny lehilahy anankiray azo maretina ary lava mipepopepo mitsirepirepy mitady papahita zay voarara ny Levitikosy ny vakitrika teo toko 720 andiny faraky amin'ny telopolo na mafisin'ny Isaia toko 9 andiny 720 ary araka ny définition Galatiana toko 5 andiny 720 teo. Mila isika ry havana mametraka ny fiainatsika eo amin'ny Jesosy Kristy. Mila isika tsy olonolompoana eto amin'ity tany fandalovana ity, ary mila isika tsy ankohonana exposé mianjaanja amin'ny ratsy proany devoly, fikendreny devoly, fa mila isika ankohonana miorona eo amin'ny fototra vatonampy eto ambonin'ity vato ikino aoriko ny fenona akozy Jesosy Kristy, Matthieu 16:18. Mila maka an'izay image zay isika, ary zay image zay mila tanteraka hoe isika mihitsy. Amen. Alléluia.
teny mampalahelo ry havana fa ity lehilahy anankiray ity isan-kalina rehefa maty masoandro manomboka miletika io masoandro io ivelany fanaintainana efa iainany mandritra ny tontolo ny andro dia mietsika be mihitsy ny herin'ilay aretana vibration an'ilay tanjak'ilay asany fanaratsy ary manomboka mahita fahitana izy ao anatin'ny nofo ary misy fotoana tonga eo amin'ny tongo-pandrinany mihitsy dia voly personnifie incarné endrika izy ihany no mahita azy fa izay tsisy mahita ary miantso mihitsy izy miantso afao avonjeo a zany no etapy ny lalovan'ity lehilahy raim-pianakaviana ity nampalahelo dia rehefa noentina tany amin'ilay mpampandro tao andorany fotsy izy tenako zao any témoin zany le lazaiko anao hoe eo amin'ny arehan'ny bus eo a dia sobary a mianavaratra tsy nanana ianao a dia ambonimbony eo ilay izy dia niona ihany koa izy tamina tovolahy anankiray ty tovolahy ty indray a mpilalao mpianatra tontolony majika tamin'izany vanim-potoana zany izy mividy boky lafo be mihitsy 500 000 raha etsirary ny valeur amin'ny vitanana an'ilay boky tamin'izany initiation à la magie dia misy a tapany anankiroa le izy a ny tapany a miloko fotsy a ny atsasak'ilay boky dia ny atsasany a miloko mainty dia ilay atsasany miloko mainty a araky ny témoignage zany nataony partage taminay hoe rehefa manokatra n'io tapany mainty io ianao ka manomboka mamaky dia vita pacte anao zay zany hoe masonao mijery fotsiny atreo dia misy zavatra tiako dia voalena amintsika hoe ireny karazana boky mistika sy ny zavatra ohatran'ireny attention fa misy esprit izy ireny zany hoe ny fanontana azy ireny dia misy fanamasinana azy manokana atsona ny fanahy dia io fanahy io miendrika azavana mitaratra amin'ilay boky a dia tonga manamasina an'ilay boky a dia manomboka io iny boky iny dia voatonta miaraka amin'ilay fanahy mianimiana azy ka izay no mety natonga n'ilay lehilahy ny témoigné nanambara za tsy manokatra an'ilay boky ary tsy mbola hitany masoko ilay boky fa izy no mitantara aminay hoe nianatra mazia aho izy izy ary nahitanao karazan'olona be da be hoe désorienté very fanambola velona ozy ny fitenenantsika malagasy tonga mandro tao amin'izany toerana izany za tsy nandro tao a dia ity lehilahy ity indray manao témoignage izy fa tena misy devoly miincarné mihitsy a manetsika ny fandrinany a manainga anazy a manipinipy azy a mandrotsorotsy anazy a ary ny tena natonga anazy nanana fandrinany teo afaka hoy izy te hiala tamin'izay a fanangolen'ny devoly izay dia ny zany kely voateraka tovovavy kely voaeritreriny tamin'izany vanim-potoana zany efa taona manomboka lalaovan'ilay demony ihany koa ilay fanaratsy amin'ny alina tsy ampatoriny ataony mitendrery a sangisanginy a sy ny sisa rehetra aleloia grave be zany karesantsika zany grave be zany ty lehilahy ty moa araky ny témoignage a nozarainy taminay tamin'ny vanim-potoana zany ny fomba ny anarany mazio izy izy a dia hitanao reo ny zaka mainty reny a tazomina mampangotraka rano tazomina izy veriny dia alefa ao anaty rano mangotraka be mandra-pialany ihany mandra-pahafaty azy tsy maintsy voatazonao iny ny saky nefa tsy maintsy midebatra satria rano mangotraka be izy velona be iny atsofoka ao dia rehefa masaka tsara dia manomboka hohanina an'izay manomboka any ambrambony le saka tsy manandrana an'izany ianao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany manomboka any ambrambony hohany le saka dia mijery fitaratra izy amin'ny 12 alina mihinana ny rambony taola ny rambony voalohany miakatra makany amin'ny taola tehizany iny
un moment donné miala eo mifitaratra ny sary tsy ny sarantsony eo fa zavatra hafa efa misy hery tonga ao anatiny. Zay ny initiation partageny taminay. Betsaka ny expérience efa nataony mamono ramanavy izy de alainy ny rana ramanavy de arosony amin'ny masony io de mivoaka izy amin'ny 12 alina de mahita ohatra antsika amin'ny andro atoandro zao. Ary zany lehilahy zany mahavita voyage astral eto makany Andribabe, any Andribabe makany de Gosiereza sy ny sisa rehetra. Ilazako amitsika hoe mbola initiation nefa nataon'ilay lehilahy ary izy tena mpamosavy izy mifanenamiko matahotra vakirifatra satria izy manana pouvoir kokoa mihoatra noho ilay voatondro fa hoe mpamorika sy mpamosavy sy mpampahita sy ny sisa rehetra. Bref, na izany na tsy zany nitaraina ny lehilahy teo afaka. Taraina ny lehilahy teo afaka saingy ny mampanahelo tia nifanena tao amin'ity mpampandro ty daholy. Ianao navelako mitsara hoe akory eky karakory selon la Bible ave zany mpampandro zany araka ny sitrapon'Andriamanitra ve par rapport amin'ny zavatra andresantsika teo hoe resaka tendrombohitra 12 mampifangaro amina fiantsona fanahy spiritisme fanahin'ny maty. Zay relation zay ilay spiritisme zay endrika abomination zay na de hoe milanja baiboly manao akanjona mpiandro sy mialatsiny amin'ny tenan'izany fa tsy hoe mpiandro rehetra koa nohatran'izany fa zahako zao ara zao tenako zao nisy fotoana mpamonjy asa sy fifoazana atao 67 hectare atao aitsika rehetra hoe logement firy fa miezaka manome maximum d'information atsika. Fa iverenako ilay avana rahalahy zay voakirakira tao anatin'ny tontolo mistika. Tena ampanahelo ravana ity rahalahy avana kaiky ity. Nanomboka izy nanana olon-teny tovavy tsotra sincère kely mahafinaritra kely zay. Na de tao anatin'ny aretina ary izy de mba nikendry an'izany anana tokantrano anakataranika izany. Mijaly foana izy isan'andro ary hitanay ny fijaliana. De bevoka ny anabavy. Rehefa bevoka ny anabavy de mba nisy olona teo ankilany nampahiry azy miara-miady aminy amin'ny aretina sy ohatran'izany. Hatreo mbola mifikitra foana n'ilay mitandritsika rehetra teo hoe mpilalao ody-dratsy mpanompo sampy mpampahita sy ny sisa rehetra satria tery amin'ny fanasitranana teo sitrana. Misy fotoana ao atokantrano zao tao an-trano ao Kadefatsiora didina ekipin'io de henana akosy henam-boalavo zao no mivoaka avy anaty ekipa. Tsy hay zay karazana akingatana nataon'le olona na karazana hetsika majika ataon'le olona tsy fantatra, tsy hay zany fa de nataon'le olona an'izay. De 5 minutes 10 minutes teo eo mijanona ilay souffrance fa rehefa mitsidika indray ny maisombolana de miverina ilay orooro, miverina ilay de volo mandrotsirotsy miresaka aminy manindry azy mampijaly azy mampahory azy mamatotra ny kibony mamesatra pato rehetra riavana manipy message amitsika arak'le teniko voalohany teo hoe isika de tsy tokony ankohonana, tsy tokony olon'olom-poana hianjaanja ity amin'ity fiainana ity. Zany isika zany de tokony olona aloha voalohany indrindra manana fifandraisana amin'Andriamanitra, zany hoe nisy fanolora-tena. Tsy mijanona amin'izay fanolora-tena izay fa misy amin'izay fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra araka ny didy sy ny lalàna rehetra tokony tandremana. Mirazotra amin'izay manao ny sitrapony rehetra midera miankohoka mandinika ny tenin'Andriamanitra mitandrana izay rehetra naseny ny tandremana ary zay le hoe fanekena, fifanekena ary mitazona izay relation zay mangataka mandrakariva ny eran'ny fanahy masina. Fehin'izay de hoe
tsy tokony olon'olom-pona tahaka nyity fianakaviana atao akady efa-tsolo ity isika hoe fianakaviana mety ny fiainana ny akoha mamborona betsaka ny omby mitombo andro amanalina ny fahombiazana eo amin'ny tontolo ny fiarahamonina ny fianarana sy ny sisa raha mety daholo zay atao fa boanga ary maky tao amin'izany ankonan'izany ny herin'ny filazantsara tsy nanana toerana tao amin'izany ankonan'izany Jesosy Kristy dikan'izay dia hoe nianjaanja exposé tany devoly dia lasa nisy ny fanaratsy lasa nanjaka ny asan'ny nofo Galatiana toko fadimy miary ny asan'ny nofo fa nipotsapy filalaovana odratsy sy ny sisa rehetra dia ny rahantsika na eny teo par rapport amin'ny témoignage zay nozaraiko fa ny tsy repirepy ny ankonana tsy repirepy tamina karazana mpilalao odratsy isan-karazana mpamorika mpamisavy mpanompisampy lasa izany ny vahola lasa izany no eritreretiny fa mitondra solution eo amin'ny fiainana satria tapaka tanteraka ilay lien ary tsy velona atao amin'izany tokantrano izany ilay Isaia toko fahavalo andininy fahasivy hoe no avatsy tokony Jehova Andriamanitra irenantsika vakina tsara le izy Isaia toko fahavalo andininy fahasivy amby folo moa tsy Andriamanitra avany tokony hilan'ny olona saina fa ila saina amin'ny maty ho amin'ny velona fa izy raha vao tsy manana an'Andriamanitra tsika raha vao tsy mahazo toerana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra raha vao boanga dia tafiditra ao amin'izay tontolo sarany image matoantsika témoignage zay tsy maintsy tsy misy lalana roa tsy maintsy tratran'izany ny ankonana anankiray tamin'ny ora farany ndiavana dia nampalahelo tena hoe narary ny lehilahy narary todika tamin'Andriamanitra izy mamangy azy foana amin'izay papanay mamanay izay moa dia mpino tao aminay fitsika enina tamin'izany vanimpotoana izany dia mananomboka amin'ny sara tamin'ny teny soratra masina ray aman-dreny papanay tsotra na dia ataoko hoe tsy tao amin'ny sehatry ny hoe fifoazam-panahy mahery vaikary izy satria teny hoe zao toerako zao fatao aminy fahendrena sy ny fahatsorana dia mba nizara n'izay fahendrena izay izy dia zao ny teny lery lehilahy magagy ty zavatra tia rehefa tena nahery vaika be ilay tsindry nataony devoly ilay seho nataony devoly ilay fampahoriana nampahoriany devoly azy ilay fahitany fanaratsy incarné mihitsy eo tongo-pandrinana afao ao izy izy veso amin'ny baiboly ay vavao tsy mampindriavana tamin'ny instinct farany ny teny an'izany lehilahy instinct farany vavao dia ny filesina baiboly izy mivavaka ao azy ny ray aman-drenay mandroaka devoly teo mamanay tamin'izany efa mpiandry samy mivavaka teo daholo izay rehetra conscient afaka nanonona ny anarany Jesosy Kristy dia ny aina mafy be ny lehilahy dia niaraka tamin'izay afaka ny aina rehefa afaka ny aina teraka ny vatany tatsy amin'ny hevitrilany zafady fa mafy be folo taona ny aina amin'izany teraka ny vatany tao amin'ny hevitrilany alleloia nisy fiainana vaovao velona tao amin'izany tokantrano zany nisy fahafatesana voaombo ary nisy fitsanganana tamin'ny maty be da be nazo ambara amin'izany ry havana hoe Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana niaritra fahoriana niaritra kapoka latsa nody ratsy ny fahapotsana nientiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana daholo zany misy ray mpianakaviana ihany koa eto araka ity témoignage ity satria teo nanao tsy rambina izy teo amin'ny parcourny fa ny tsy fahalalany ny herin'ny filazantsara izay adiditsika
adidiko zasy anao manaparitaka an'izany mba afantarany olona an'izany abedabe ny olona am'izao vanim-potoana iresantsika izao am'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao a bedabe ny olona miraikiraiky ary ripaka ao anatin'izay fanahy miraikiraiky zay fanahy matory zay any le danger any bedabe ny olona no lavo aripaky ny devoly a victime ary maty ao anatin'izay tsy fahalalana zay raha mba nandray an' Jesosy Kristy au bon moment lay tokantrano raha nanome toerana ny filazantsara ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy nanokatra ny porte ouverte tamina karazana spiritisme ny occultisme reo médium mampapahita isan-karazany lay lehilahy lay tokantrano tsy nisy zavatra brisé be da be ohatr' zany tsy nisy zavatra simba be da be ohatran'izany ary zay ny afatra ampitaiko sy apahirezako amintsika hoe zao fotoana raha mandeha am'izao afatra izao ianao zao ny fotoana tolory an' Jesosy ny fiainanao metoeran' Jesosy Kristy metoeran'izy eo amin'ny ankohonanao metoeran'izy eo amin'ny fiainanao manontolo fa za miteny aminao fa rehefa mahita irika ka tafiditra ao amin'ny tokantranonao devoly sy satana indrindra hoe mipaka amin'ny tenanao no savovorika fa mipotsampy a araky ny loha hevitritsika dia za tena miteny aminao fa grave be ny vokatra mety ho aterak'izay ny fahasimbana taritin'izay tena enjana lalasa nanabavy mila mifoy ihany koa sika satria am'izao vanim-potoana iainantsika izao ny mosavy ny vorika ny fanimpotsampy dia miseho amin'ny endriny moderna kokoa raha miresaka tsika fanimpotsampy dia hitantsika tsara ny resaka teknôlôjia ny zavatra manandevy rehetra telefôna ny réseaux sociaux tena manompo sampy ny tanora tsy detahiko amintsika tsony zany ny resaka vorika indray dia ny toroteny zay tsy mifanaraka amin'ny herin'ny filazantsara tsy mifanaraka amin'n'ilay nambaran'ny Paoly hoe minitsy sy malala zavatra afa-tsy tokana eo aminareo ihany dia Jesosy Kristy maty nombona tamin'ny hazo fijaliana ary mitsangana tamin'ny maty fa ny toroteny amin'izao dia karazana teny mamorika daholo entiny ampahafolo-karenanareo za tsy miteny hoe ratsy zany fa veriko foana zay zao toetra amin'izany zany hoe tontolo ny mamona miservirany mamona Dieu dia mamona toroteny reaka gloire beauté amory gloire et beauté resaka télé-réalité culte de personnalité toroteny mamorika mamendrika an'izany rehetrarehetra izany izany no iainany mpino izany no ampiainana ny mpino izany no amelomana ny mpino dia nio zany zavatra resahako anao zany fa izany ry avana ny zavatra mitsoka amin'izao vanim-potoana izao miariary ny asan'ny nofo alatianina toko fahatiny miariary ny asan'ny nofo tena miariary izy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fanimpotsampy ny fiebebona filalaovana ody ratsy le filalaovana ody ratsy moa dia hitanareo le fiangonana manjeranjeram-pino reny be da be ny manafangaro resaka spiritisme sy occultisme hypnotisme ao anatin'ireny tsisy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy ery avan'Andriamanitra lay entina ao amin'ilay fiangonana fa lay ody ratsy ny lolovinao fanahy avy any Afrika atsimo fanahy karazana fanahy isan-karazana entinao amin'izany fiangonana izany entina milalao-pino zany rehetrarehetra zany no azako ny saitsika daholo satria tena mampitandrina antsika fa rehefa manomboka mahazo toerana eo amin'ny tokantranontsika eo amin'ny fiainantsika amin'ny tenatsika ny démonie a partir amin'ireny zavatra isan-karazany ireny asan'ny nofo
fanipotsampy moderna ho am'izao vanim-potoana iainantsika zao tena hoe manjakazaka be mihitsy mandripaka amin'ny alalan'ny aino aman-jery ny réseaux sociaux ny fivoriana ny karazam-piangonana secte isan-karazany samy mampiseho manao démonstration amin'izany karazana miracle ampokaoka sy fahagagana rehefa tsy lovinao amin'ny esprit de discernement dia tsy misy araka ny baiboly miariary ny asan'nofo miariary any am-piangonana miariary eo amin'ny fiarahamonina miariary amin'ny tokantrano maro isan-karazany virena amin'i Jesosy sœurs sy frères aza matoky olona aza matoky an'izaniza Jesosy Kristy mimpiandry tsara mampianatra anao a mba ho mpino manana karaktera anao mpino manapa-kevitra ihany koa manana fasahiana manorona fiangonana ianao ao atokantranonao manana audace manana fasahiana mametraka an'izay lamina Jesosy Kristy zay a eo anivon'ny fiainanao zava-dehibe zany zavatra zaraiko anao zany zay ny afatra fa misaotra antsika rehetra ary manonona ny fiadanana ho an'ny taranaka sy ny zanakam-pilezana akady efa-joro rehetra matsiaro andro zaza madinika milalao tao amin'izany toerana izany tononona aminareo rehetra ny fiadanana efa manana ny tokantrano avy izy amin'izao fotoana izao tahaka ihany koa irariana dia tokantrano miorona ao Jesosy Kristy ary aza mitaridretra ifonao avokoa ny zavatra tsy mety rehetra eto anatrian'Andriamanitra mangatafa melana aminy dia antsoa izy irepare ny sinda rehetra aroka izy mitoerana amin'ny fisahanana ny tontolo ara-panahy mitoerana izy taritarana antsika amin'izay rehetra ataontsika sotranao tompo ray masina tsara indrindra na mbola afaka mizara sy ny fampahery tamin'ny alalan'izao tambatsotra izao tononoko ny fahefanao tononoko ny herinao na nentina teo amin'ny hazo fijaliana nandresy fahafatesana namadika amin'izany ho fiainana anangana ny maty rehetra anangana ny falemena rehetra na potipotika prize ny asan'ny ratsy rehetra fanipotsampy ny ody ratsy ny febebona ny karazana asan'ny nofo rehetra mampanaiky anay amin'izany ianao Jesosy Kristy amin'izany herin'ny filazantsara mety ny hazo fijaliana izany nizanizy izy mangeta eta tompo dia afahanao ary atsanganao tahaka n'ilay taona maina atao amin'ny Ezekely hoe ry taona maina mitsangana zay rehetra mangetaeta sy mino ny herinao tompo dia ho afaka dia proclameko amin'izy ireo ny anaranao proclameko amin'izy ireo ny herin'ny ny hazo fijaliana fahafatesana mivadika eo fiainana voninahitra ho anao raha tsy toho ny anaran'i Jesosy Kristy mitomboka asian'ny fotoana rehetra ny fampisarana tena alleluia amen raha soatsika rehetra dia tahian Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahitra veloma tompoka manaraka indray